Manolotra raha batoboko raha ny sary azo avy amin'ny zanabonana dia misy an'ity raombaratra ity izay mitomban-davana ato amin'ny ranomasimbe indianina noho ny fisian'izy io no manalefaka ny tsiko mivaratra aza eto Madagasikara. Vokatra izay indrindra dia saika ho maina hatrany aloha isika ato anatin'ny 3 andro avy na izany naty izany aza dia tsy ho maro toerana ny atmosfera any amin'ny amorontsiraka afovoany atsinanana sy ny tendrony avaratry Madagasikara iny mety hitatra hatraty amin'ny afovoantany sy ny faritra avaratra andrefana moa izay amin'ny alahady ho avy izao. Araka izany dia miandrandra orana ireo toerana ireo amin'ny alahady. Raha mahakasika ny maripana indray dia tsy misy fiovana misongadina aloha fa ahatsiaro hafanana foana isika rehefa atoandro fa ny alina sy ny voamaraina kosa dia mety mbola angatsika hatrany ny andro amin'ny akapobeny. Vinantsatry ny andro amin'ny rapitsy maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia mety ahazorana tandrifin-drahona ny voamaraina ny morontsiraka mifaritry Sava, Anosy ary Androy. Mifaritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny aorian'ny zavona na zavotany maraina ho an'ny akamaroany ny faritra maro eto amin'ny afovoantany. Mety ho sembanan-drahona kely ihany koa ny amin'ny faritry Diana, Sofia, Ambatsoa ary Analanjorofo iny. Raha ny tolakandro kosa indray dia ahitana orana tandrifin-drahona hatrany any amin'ny faritry Diana, Sava, Ambatsoa ary ny tapany avaratra ny faritry Sofia. Iverina andrahoana miandalana kosa ho an'ny afovoantany morontsiraka afovoany atsinanana ary miazo amin'iny faritra avaratra andrefa ny Madagasikara iny. Ny tapany atsimo kosa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny na ibahan toerana kokoa ingavy masoandro. Raha mahakasika ny maripana manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 5 degré ho an'ny afovoantany, 7 hatramin'ny 3 degré ho an'ny morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 8 hatramin'ny 3 degré kosa ho an'ny ilany andrefa ny Madagasikara iny. Amin'ny toetry ny andro amin'ny alahady kosa indray ary araka nefa natsidika teny am-piandohana dia tsy ho maro toerana ny atmosfera ny amin'ny faritra avaratra sy afovoany atsinanana. Araka izany dia azo orana tandrifin-drahona ny any amin'ny faritry Diana, Sofia, Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, atsinanana ary Alaotra Mangoro. Ny alina no tombanana mety azo orana tandrifin-drahona androana amin'ny akapobeny zany mety isy tandrifin-drahona iserana ihany indraindray ho an'ny faritra Nalamanga, Betsiboka ary Apoeny. Ny faritra hafa kosa dia ibahan toerana kokoa ingavy masoandro. Vinany maripana tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 10 hatramin'ny 24 degré ho an'ny faritra anatiny, 12 hatramin'ny 30 degré ho amin'ny morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 17 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa mananka eo amin'ny 5 na 9 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka sy Apoeny. Vinany toetry ny andro ny alatsinainy kosa indray ary dia mety mbola azorana ihany ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iny miainga avy any amin'ny morontsiraka Sava hatrany fitofinany. Mifaritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny na ibahan toerana kokoa ingavy masoandro fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia iverina andrahoana tsikelikely ho an'ny afovoantany sy ny faritra avaratra andrefan'ny nosy. Vinany maripana indray dia manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 15 degré ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 17 hatramin'ny 13 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Tsy misy fiovana misongadina ny amin'ny faritra avaratra andrefan'ny nosy iny fa eo amin'ny 5 na 9 degré foana maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Boeny sy Betsiboka. Izay ny mahakasika ny mety ho toetry ny andro fa araka nefa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny falitondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Nahitana fiakarana ny tahan'ny falitondrivotra eto Antananarivo amin'izao farany herinandro izao. Raha tazantsika amin'ny kisary dia saika ambonin'ny fiatran'ny OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ho ambony hatrany ny tahan'ny falitondrivotra eto Antananarivo ka mety hiteraka aretina izay ho an'ireo olona marefo. Iza moa izay olona marefo izay fa ireo zaza madinika, ny vehivavy bevoka, ireo zokiolona ary ireo olona marefo amin'ny fataovam-pisefona. Entanina zany rehetra mba hitandrina fatratra amin'izay tahan'ny falitondrivotra izay. Manatona ihany koa toeram-pitsaboana raha toa misy tsy metimety. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro atanatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho manaraka indray. Izay avy ety mety Madagasikara dia mirary farany herinandro finaritra ho anao. Vela matoboka.